Resabe indray resabe tsy misy toazy ny eo amin'ny tontolon'ny zavakanto indrindra ny eo amin'ireo mpanakanto kalaza ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao tsy iza moa no resantsika amin'izay fa ny amin'ny mahakasika ny olana izay misy eo amin'ny Parish sy ilay vehivavy izay renin-janany ary ny fanambarana izay manetriketrika nataon'ny mpanakanto Mopcaan hatrany ka ny pisipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity vidéo ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny ankamoaka izay nataon'ny Parish Mopcaan ary ilay vehivavy renin-janaky ny Parish no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity araky ny efa mahazatra matetika dia lasa miteraka resabe foana eny tapazotran-tserasera Facebook eny ny amin'ny mahakasika ny fiainana manokana ireo mpanakanto malagasy indrindra fa ireo mpanakanto kalaza WATAWATA zay eny na ireo izay mbola vao misonitra izany na ireo efa tafipetraka amin'ny laza maha artista matianina azy ireo zay dia matetika miteraka olana foana izay hoe lasa tafiditra amin'ny fiainana manokana izy ireo foana ireo fanina sy ireo rehetra olona manodidina azy ireo ka ny antony mahatonga an'izany rehetra izany dia satria ireo mpanakanto sy ireo manodidina azy mihitsiny no matetika mampiseho an'izany fiainana izy ireo manokana izany an-tambazotran-tserasera Facebook loatra ka hanika lasa hainy ireo olona rehetra izay mpanaraka azy ireo sy ireo mpankafy azy ireo amin'izay ny tsipiriany momba ny fiainana izy ireo zay indrindra fa ny eo amin'ny fiainam-pitiavana izy ireo sy amin'ny fiainana izy ireo andavanandro zay raha ireny hira izay nafantarantsika any Parish ireny dia isan'ny mpanakanto izay tena manome lanja ny vehivavy foana ao anatin'ny ireny tononkira izay nahitavantsika azy ireny i Parish izay mpanakanto vokariny zareo avy ao amin'ny team record izany hoe avy ao amin'ny Davalt record zany maro ireo mpanakanto izay vokariny team record ity ary isany efa nandalo tao avokoa na i Mamantsolo na i Mopcaan izay voalazantsika terem-piantohana izay dia tao amin'ny team record avokoa no nahafantarana azy ireo satria ny ao amin'ny team record dia miezaka mamokatra anireo tanora izay manana talenta ao anatin'izay hatsaram-peo sy fahaiza mihira izay ka isan'ny tafiditra tao anatin'izany ihany koa i Parish izay fantatsika tamin'ny ilay tononkirany izay nanakoako manerana ny nosy sy maneran-tany tamin'ilay mitondra ny lohateny hoe vady be iny ary isan'ny tena hanatra sy afatra mafonja tao anatin'izany rehetra izany dia ny fanomezana hasina ary ny fanomezana lanja ny vehivavy ka teo indrindra no somary nasa daikatra kely no sady na diso fanantenana anireo mpanaraka sy mpankafy aniran'ny Parish tamin'iny andro ny omaly iny izay nisy ankamoaka izay manetriketrika nataon'ity mpanakanto Parish ity nilaza moa izy raha vantany voanamaly an'ilay ranty izay nataony renin-janany fa izy dia no terena nanao firaisana tamin'izay renin-janany izay fa tsy izy akory no te hiaraka tamin'ny ilay renin-janany ka nivokany rehefa aveo moa izy dia bevoka ilay renin-janany ka io zaza nateraka io ka tsy maintsy nateraka moa izany le zaza satria efa bevoka efa lehibe ilay kibo voafantany ity mpanakanto kalaza ity araky ny fanambarana izay nataony ity mpanakanto kalaza ity nanaitra ny maro moa izany satria raha tena lehilahy izany dia mandray andraikitra ary tsy mitsoka didy zany eo anatrehan'izay hoe zanaka indrindra satria ny zanaka dia isan'ny harina sarobidy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ary raha ireny tononkira izay nafantarantsika ny Parish ireny dia tsy tokony hanao an'izay rehetra izay izy satria matoa ny zavatra hirahiraina dia tokony mba hampiarina amin'ny fiainana andavanandro lasa niteraka resabe indray moa izay fanambarana izay nataon'ny Parish izay rehefa aveo satria tezitra ilay renin-janany ary nilaza mazava tao anatin'ny ranty izay nataony tao anaty tambazotran-tserasera Facebook tao fa tsy nisy an'izany teritery zany fa sitrapo ary ny fanarahana tsara matoa nisy izay fiterahana izay mba efa nanampy ihany ary niezaka ny fanampy tao anatin'ny mora sy ny sarotra indrindra fa teo amin'ny fanohanana arabola satria araky ny voalazatra dia mety ilay vehivavy zany no azo lazaina hoe manan-katao kokoa no ilay mpanakanto Parish ity fa no ilay mpanakanto izay tsy afa manoatra sy tsy afa manda izay baiko izay midina avy ao anatin'ny team record zay dia tsy maintsy ny safidy saraka amin'ilay vehivavy moa ny tena
tenany na dia te hanampy betsaka aza izy amin'ny lay renjanany sy ny zanany izay ka tsy maintsy nisafidy ny sitaka sy hiaraka amin'olo-kafa arakin'izay baiko sy tian'ireo olona avy ao anatiny izay mibaiko azy ireo anatin'ny team record zay tezitra manoloana an'izay fanambarana izay ihany koa mpanakanto Mopcaan izay isan'ny tena namana akaiky ny Parish no sady efa toa rahalahy mihitsiny ny tena fitondran'izy ireo tao anatin'izay team record zay nilaza mazava tsara izy fa aoka ny marina no ivoaka ary aoka tsy fampiatsara velatsy isika ho izy nambarany hatrany elany nangina ny safidiny nangina aho satria tsy de tiako loatra izay mifanala baraka antabajora-tserasera tahaka an'izao ho izy nambarany tsy maintsy niteny moa ity mpanakanto kalaza ity satria efa feno ny kapokany ary efa maro ihany koa ireo zay message voarainy tao antabajora-tserasera Facebook tao ny amin'ny mahakasika ny fanaratsiana sy ny fanakiviana indrindra fa ny fanaratsiana an'ilay olotiny izay isan'ny antony ray lehibe na tonga azy tsy maintsy nisintaka tao amin'ny team record zay satria nofefena tsy araka amin'ny olotiny izy ary marobe ny fitarainana etsiroa tamin'ireo mpanakanto kalaza tao anatin'izay team record zay satria mitaraina izy ireo fa toa kelibe ny tambikarama izay azon'izy ireo amin'ny seho sy ny talenta izay nanan'izy ireo fa toa ilay mpanohana foana no tena mahazo tombony betsaka ao anatin'izany rehetra izany eny io resaka manajeriala io moa zavatra tena sarotra izy io satria vantany mbola tsy malaza ilay mpanakanto dia manaiky foana ao anatin'izay baiko rehetra ataon'ilay mpitantana izay satria mbola tsy mandinika an'izay hoe tombotsoa be ao anatin'ny vola izay fa rehefa mandeha ny fotoana elany ela dia tsy maintsy mivadika resaka hafa foana izay hoe resaka manajera sy ilay mpanakanto zay satria lasa tafirona any amin'ilay vola amin'izay ny sain'ilay mpanakanto noho ny fahitany an'ireo ezaka rehetra izay vita indrindra ny eo amin'ny vola miditra ao anatin'izay tontolon'ny muzika izay ataon'izy ireo zay nefa dia tsy mahazo tambiny betsaka izy ireo ao anatin'izany rehetra izany ka eo indrindra no mahatonga an'ireo mpanakanto matetika manapa-kevitra ny sintaka an'ilay namokatra azy hatrany ampiantohana izotra lalan-kafa izay mba tsy hisy teritery sy amin'izay etretin'izy ireo fa metimety amin'izy ireo sy azon'izy ireo tombony betsaka ao anatin'izay talenta sy fahaizamihira izay nanan'izy ireo zay ka anton'izany rehetra izany no nahatonga ny mpanakanto Mopcaan izay niala tao anatin'ny team record satria mba te handeha hirery ny lehilahy ary hitany fa tena raha mandeha hirery izy dia mety azony tombony betsaka izay talenta sy ny fahaizamihiran'izay no amin'izay fotoana izay dia izy tena ny ihany no mandray rehetrarehetra ao anatin'izany rehetra izany fa tsy misy mandeha amin'ny rakoto sy rabe intsony izay rehetra vola azo amin'ny fampisehoana sy ny maro hafa izay fa tadidio anefa ny fany mamokatra mpanakanto dia tsy mora io zavatra io ary mitaky fotoana sy mitaky vola ihany koa ny famokarana an'izay mpanakanto zay ka matetika isika lasa manome tsiny an'ilay mpamokatra foana rehefa mitaky taminy betsaka izy ao anatin'izay resaka contrat sy ny maro hafa izay fa tsy mba lasalasa dinika isika fa matoany ianao zay tafipetraka amin'ny olona azanao io dia noho ny ezaka nataon'ilay olona izay nikarakaranao sy nandany vola mankarena ary rondoa mba hampalazanao zay ka tokony mifampiresaka tsara rehefa misy ny fahatapahany fiarah-miasa fa tsy sanatria kory ndeha hifanala baraka sy ndeha hifanasa lamba maloto ao antambazotra Facebook ao fa tsy dia tsara loatra izany rehetra izany tsy misy tsy vita ny fampiresahana ka leo fampiresaka milamina foana mba hialana amin'izay disadisa sy ny maro hafa izay satria ny tany misy olobe tsy miady zaza hoy ny fiteny zay ary matoa tafivoaka ao anatin'ny Facebook izay fiainanareo rehetra izay dia noho izay tsy fisiny fampiresahana mazava teo aminareo mialohany ifaranany izay fiarah-miasa izay ka aoka tsy ny ady no atao mibahana ao an-tsaina fa tokony mifandamina sy mifandrindra ihany satria mba nisy ny tsara niarahana ihany tao anatin'izany rehetra izany na dia misy aza ny disadisa ary io zany na nify sy lela aza indraindray dia mifandramatra sy miady indrindra fa ny olombelona dia tsy maintsy misy foana izay hoe ady madinidinika ao anatin'ny fiarah-miasa izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy makasitraka dia mbarsoa